Tsisy ankiandriandry fa tonga de vavany manomboka sahady ny fitsarana ny taratasy-panadinana CPE ny alarobia 20 Juin ao anatiny mikatroka azy indrindra ireto mpampianatra be dia be ireto amizao. Tanterana nanomboka androany fa 20 volana Juin 2017 ny fanombohan'ny fitsarana ny fanadinana CPE 6e izay tanterantsika omaly tamin'ny fitora maraina zany dia efa tonga daholo ny tao amin'ny sekretariat zany nomena ny toromarika sy ny pitsopitsony rehetra entina tanteraka an'izany asan'ny sekretariat zany tamin'ny fito ora sy fahefany dia ny toromarika ho an'ireo correcteur zany hoe ireo mpampianatra ireo zany dia mazava ho azy mpampianatra ny classe 7e dia avy amin'ny sekoly mpanjakana sy sekoly tsy miankina na sekoly miantena zany efa napetraka daholo ny mpisy efa milamina tsara zany sambo mamonjy ny taranjana zany dia mitsara araka an'izay inona fa raha mitoromarika izay napetraka anay zany no voahaja dia zotra ara-dalàna zany ny fitsarana ny photocopie-ndreo mpiadina. Tsy aharitra intsony ny fitsarana n'ireto taratasy-panadinana ara-panjakana CPE ireto raha ny fanazava ny chef Cisco ny mahajanga voalohany. Araka nefa nolazako ihany tany amin'ny fety lavitra omaly dia izana faran'izay oingana zany ny famoana ny fotoam-panadinana io raha ohatra ka nitanterana omaly talata izy dia vinavinaina mialoha ny fankalazana ny fitsingerenana zaontsika fahaleovantena fety-pirenena 20 Juin dia efa hivoaka zany fotoam-panadinana CPE 6e 720 ny isan'ireo mpampianatra classe de 7e mandray anjara amin'ny fitsarana n'ireto taratasy-panadinana ara-panjakana CPE ireto. Tsy njaraina amin'ny efitrano fianarana miisa 12 izy ireo manao an'izany asa izany eto amin'ny lycée Philibert Tsiranana.